Eo amin'ny resaka herinaratra indray raha ny fantatra dia tsy ny délestage ihany no mahatonga ny fahatapahan-jiro fa misy ihany koa ireo halatra tarby izay hita manodidina ny fokontany enina boriboritany enina eto an-drenivohitra. Anisan'ny tena ahitana an'izany nefa ny eny amin'ny boriboritany fahaefatra sy ny fahatelo. Mampimenomena ny mponina eto an-drenivohitra ny fahatapahan-jiro matetika. Tsy ny délestage ihany no mahatapaka ny herinaratra eto amin'ny kominana Antananarivo renivohitra. Angalarin'ireo olona ny tarby mitondra herinaratra amin'ireo boriboritany enina misy eto amin'ny kominana Antananarivo, indrindra ny ao amin'ny boriboritany fahatelo sy ny fahaefatra. Ka maro ireo toerana tena mitondra faisana amin'ny tsy fandehanan'ny herinaratra no io halatra io. Tsy izany ihany anefa fa ao ihany koa ny sasatsasany amin'ireo olona tena tsy manaja ny foto-drafitrasa izay vita ka na manimba izany na mangalatra. Dia na io ara zany ny délestage dia misy ny faritra tena tsy mirehitra intsony noho ny antony izay hoe fangalaran'ny olona ny câble jirama zay ka manaitra antsika rehetra zany mponina eto amin'ny tanàna Antananarivo sy izay tokony andraikitra voakasika an'izay vantana mba hanara-maso ny zavatra rehetra miseho eny amin'ny fokontany eny. Tsy vitan'izany fa tadiditsika tsara tamin'ny fankalazana fetim-pirenena 26 juin iny nanomantsika menakavy nametraka jiro ho haingon'ny tanàna zany sy indrindra fahazavana dia misy manapotika, misy mangalatra ihany koa zany rehetrarehetra zany tsy tenenina tsony moa foto-drafitrasa rehefa tonga ny faran'ny herinandro reny olona manao azakazaka amin'ny fiarakodia mifanenjika ary na ohatra hoe tena manao akasiparana fotsiny zao manimba amin'ny foto-drafitrasa ka mila ampahafantarina ny vahoaka ny tanàna Antananarivo zany. Afaka fotoana vitsy dia hiditra amin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra isika ka efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fiatrehana izany ny kominana Antananarivo renivohitra. Manentana ireo mponina ny tenany mba tsy hanarin'ny fako sy ny maloto amin'ireo lalan-drano izay mitarika amin'ny fitohanan-drano aingana fa sady ihany koa mampilalao maloto ho an'ireo mpiasan'ny komina izay miandraikitra amin'ny fanadiovana izany. Be mihitsy amin'izao fotoana izao ny olona manary fako any anaty kanalina na manadio ara ny tompona andraikitra eto amin'ny tanàna Antananarivo dia tena misy olona manao fanahinina manao pot sachet plastique dia amin'iny sachet plastique iny no arina any anaty dalina rehefa tsentsina izy rehefa avy eo dia ny mpiasan'ny commune no misikotra an'iny amin'ny fitaovana izay misy eo am-pelantanana rehefa tsy afaka iny fitaovana izy dia raisina tanana zavatra maloto tena maloto amintsika olombelona zany no hita ny anatin'ireny zavatra ireny ka zany tsy maintsy hanairana ny vahoaka sy ny mponina rehetra amin'ny tanàna Antananarivo zany mba handray andraikitra sy hijery an'izany zavatra rehetra zany fa handray fepetra entitra mahakasika ireo olona minitsy manaja ireo foto-drafitrasa misy ny komina eto Antananarivo. Iara-iasa ihany koa ny mpiasan'ny komina sy ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny jirama hanara-maso ireo fitaovana mitondra herinaratra ary ezaka ny hanarina ireo foto-drafitrasa simba arak'izay azo atao.